lavitsang wanakue uyeneya hitukatangu zao hieganai uye zofanambalia zao oh akuretaweya kisintakahi wanakue yao hialanai. Chacun sa vie, chacun son destin, son talent. Je vous parle très souvent de Madagascar, un pays dont l'économie repose majoritairement sur l'agriculture et que la grande île produit beaucoup de denrées agricoles. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'élevage n'est pas en reste car outre l'élevage bovin, l'élevage caprin ou encore l'élevage porcin, les Malagasy pratiquent également la viculture qui s'est bien répandue et qui s'est bien vulgarisée depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Justement, cette semaine sur Canal Austral TV, nous allons parler d'un produit avec lequel nous pourrons faire le plein de vitamines comme le vitamine A ou encore B ou D et E, ainsi que beaucoup de minéraux en le consommant. Vous savez sûrement ce produit, non? Eh bien, il s'agit de l'œuf de poule. Ainsi donc, avant de le cuisiner de multiples façons, comme en omelette, en œuf sur plat, en mayonnaise ou encore à mettre dans nos délicieux gâteaux, il s'avère intéressant de découvrir tout d'abord la production de cet aliment si riche et surtout aussi de parler de sa commercialisation à Madagascar. Pour ça, avant de se rendre au marché aux œufs d'Atumading, au cœur de la capitale, direction d'abord à Tsaraunienanamaït, situé à 30 km à l'ouest de la capitale, au bord de la route nationale numéro 4, où les poules pondeuses sont élevées dans des modes d'élevage intensif. Êtes-vous prêt à découvrir avec moi la route des œufs de Madagascar? Et comme vous dites oui, mettons-nous à bord. Madagascar, c'est sur Canal Austral et c'est parti! Kisintakahi wanakue yao hialanai. La poule, espèce aviaire connue sous le nom de haku en malagasy, est élevée depuis bien longtemps à Madagascar par la plupart des ménages ruraux. Ce type d'élevage existe sous deux formes, à savoir l'élevage traditionnel en mode extensif dans lequel les poules sont laissées en liberté et l'élevage intensif de poules de race améliorée en cage, d'où l'élevage moderne de poules pondeuses par exemple. Ce dernier a été introduit, puis s'est bien répandu à Madagascar depuis 1954 par les moines bénédictins originaires de Maït, à 30 km à l'ouest de la capitale. Comme tous les autres fermiers, la famille de Dada Tunzat s'est lancée dans cette filière poule pondeuse depuis une vingtaine d'années. Maintenant, ayant leur propre ferme, ils travaillent avec une petite équipe très passionnée et motivée. Dia ny ataonay miompy akoho manatody lava. Isezetane yandeha lavitsang wanakue uyeneya. L'intensification de l'aviculture a pris de l'essor depuis près d'un demi-siècle et est devenue une profession pour beaucoup d'éleveurs malagasy. Pour avoir des bons œufs par exemple, le secret réside tout d'abord dans un habitat adéquat, bien entretenu, qui ne soit pas surpeuplé, donc bien aéré, ainsi que des mangeoires et abreuvoirs espacés pour que les poules puissent se promener et se nourrir. Il faut également veiller à l'hygiène de leur vie afin d'éviter les maladies. Roland est responsable d'une ferme à Tsarauniena, nous apporte plus d'explications sur ça. Écoutons. Ireo akoho ireo zany rehefa tonga eto aminay dia voafoiny 2 andro izy dia afanaina tsara, atao mafana tsara izy dia omena hanina dia karakaraina tsara ireo akoho ireo dia atao vaksiny, omena vitamine. Dia rehefa le bebe izy dia ampitomboina ny sakafony
mila ranomasy tsara izy, mila tapahana ny vavany rehefa lehibebe. Dia rehefa vatapaka zany ny vavan'ilay akoho dia mila atao malaladalaka ny tranony, hitombony tsara. Dia mila atao vaksiny tsara izy rehefa lehibe izy zany. Dia rehefa hamoaka atody amin'izay izy dia mila asiana fanatodizana, dia jerena tsara sao mifanaingitra. Eo amin'ny fahan'ny efa-bolana zany ny anay ny akoho, efa-bolana sy tapany rehefa mamoaka atody izy. Fa tonga ny 3 taona tsy mijanona mihitsy mamoaka atody. Izay indray vao afaka soloina ny akoho. Anisan'ny asa ataonay koa zany isan'andro, mila alana isan-kerinandro ny zezika, mila atao madio tsara ny tranon'akoho, dia mila ranomasy tsara izy isan'andro. La ponte demande beaucoup de ressources à une poule car elle transmet une grande partie de ses réserves en minéraux, vitamines et oligo-éléments dans chaque œuf produit. Pour cette raison, les poules pondeuses doivent avoir une alimentation complète et régulière. Regardons. Ny ankapobeny fikarakarana an'ireo akoho ireo dia mama zay amin'ny maraina amin'ny 7, dia maka atody zay amin'ny 6. Izy ireo rehefa mihinana provany dia misotro rano. Ny anay zao dia indray mandeha isan'andro ihany manome sakafo dia ampy azy tontolo andro. Dia raha pitsindray vao mamerina mama. Io atody io zany dia rehefa vao manomboka manatody izy dia majinika aloha, dia traitena tsara io akoho io dia miava venty ny atody, miava venty hatsany. Mahazo le équilibre vaventy be reny tsara io atody io. Ici, les œufs sont habituellement récoltés 2 fois par jour, les matins vers 9 h et les après-midi vers 13 h. On les récupère pour que les poules ne puissent pas écraser les œufs pour les manger. Après la récolte, les œufs sont rangés dans des alvéoles. Ils sont tout à fait prêts à être vendus tant que c'est bien frais. Fakana atody zany dia indroa isan'andro maka atody raha tsy teny ho vaky le izy. Dia amin'ny 6 maka atody, dia amin'ny ray dia atao anaty alvéole. Ny tombony le mampiasa alvéole dia le izy mampiena an'ilay vaky raha sady mora hoentina. Ny anay zany ny atody dia tsy avahana ny vaventy sy majinika. Ny atody mivoaka eto aminay zany dia entina amidy any eto madinika. Ny eto aloha zao avy any Mahitsy. Mahitsy zany tena betsaka atody miakatra eto. Vitsivitsy fotsiny hoe Ameritsetosika, Ambojanaka, ohatrohatr'izay. Dans la plupart des pays, la production des œufs est principalement destinée à la consommation intérieure, comme ici en Tomadink, appelé aussi Tsenantansa, vendeur des œufs, clients en quête des produits frais et divers opérateurs œuvrant dans la filière poule pondeuse se rencontrent tous les jours. Nous allons regarder maintenant leur quotidien. Ny atody zany tena betsaka eto, izay tena betsaka eto aminay. Petit de moyenne, de gros, de calibre, de extra. Zay zany. Zay ny karazany atody eto zany. Mampivaovà zao eo amin'ny vidiny. Janvier any zao tsisy tsena dia midina ny vidiny. Dia anao any amin'ny décembre manomboka eo any novembre, décembre zany ohatrany hoe mba mandehandeha kely indray ny tsena dia iny zany ohatrany miakatrakatra. Fa misy zany fotoana zany ny falafosany
Vetivety kelikely fotsiny. Le mora indrindra misy 300, misy 700 anoana. Ny atody betsaka foana zany. Manomboka alatsinainy izy jusqu'à herinandro fa ny alahady ihany eto mivitsy. Amin'ny 3 sasany amin'ny 4 dia efa betsaka, amin'ny 3 sasany amin'ny 4 maraina io. Hatramin'ny 6 fetrany. Misy ny olona zao parivany andro eto, misy ny sasany amin'ny 10, amin'ny 6 dia efa lasa. Eto zany tsy voafaritra hoe ny olona pakamary ihany no mividy, fa na mividy iray ianao na 2 dia mahazo mividy daholo. Dia ny faritany iray neto faritany zany tena mandany le atody eto, farany eto Antananarivo tsy dia mahalany firy. Zano Germain, olona avy any Fianarantsoa dia 20 taona mipetrako taty, miasa mitarika sarety no asako. 10 taona zany mitarika sarety teto amin'ny atody. Dia manambady amanjanaka dia 2 zanako. Mifoha amin'ny 3 sasany isan'andro dia manomakomana ny andehanana zany dia eo amin'ny 9 eo tonga aty ampiasana zany. Dia lahady tsy miasa, manomboka alatsinainy jusqu'à sabosy miasa foana. Dia manomboka amin'ny 9 aho jusqu'à amin'ny 4 eo zany mody. Latsinainy ka hatramin'ny sabosy zany dia miasa eto ampiasana. Fa lahady zany mandeha any am-piangonana mivavaka. Rehefa mitondra atody amin'ny sarety zany dia rehefa mandeha amin'ny pavé zany dia mandeha moramora satria rehefa mamaky ianao dia manolo. Rehefa indroa ngamba iaho no namery atody ary nanolo. Lavitra indrindra fahasankarana arakaraky ny lanjan'ny sarety io no anaovana anazy. Raha ohatra mazefatra aloha io sarety io dia atao bebe ny aoriana. Raha ohatra mazefatra arakarak'izay zany le izy. Raha mazefadoa le izy dia atao maivana zany ny amin'ny lohany dia ny vodiny atao mazefatra. Dia le izy sahala mitondra roplaniny ireny, mila teknika le izy. Mareta tukata Aniti anara zanako Hatau suativat Ihalaviru di ali rene kweye. La production des œufs va de petits systèmes familiaux qui soutiennent de subsistance et approvisionnent les marchés locaux, les entreprises ou les établissements hôteliers et surtout les petites épiceries du quartier. Même si à Tomadine, Kiansalouva figure parmi le Tienantansa où l'on peut acquérir les œufs avec un prix de gros, ce dernier reste sensiblement variable selon la saison et aussi selon le prix de l'alimentation des poules. Ohatr'izao gros, le gros ohatr'izany zao 27. Dia ny tena ngeda be zany ohatr'ity, ohatr'izao. Ohatr'izao. 900, 700. Ohatr'izao zany zao ny any petit. 500, 7, 307, 507. Calibre zao 305 dia 205. Tena misy anako tompoko tany Andrombe. Le ataoko hoe tompoko andeha hividy atody. Ny ampiasako an'ilay atody dia amidiko amin'ny épicerie any Andrombe. Ny atody ilaiko dia eo amin'ny 500 atody eo ny ilaiko. Le fotoana fahatongavako aty zany isaky ny 3 andro na 4 andro eo. Le tena mampisafidy anahy le eto le angalana atody aty misy ny le tena fodian'le atody. Maintenant zany le mety aminazy zany dia le bebe zany le amidiko zany mba ampandrosan'le épicerie ihany koa satria lasa le bebe regny zany dia mba fantatry ny olona hoe ato amin'le toerana ohatran'izao misy an'le atody ngezangeza dia avy ao daholo le olana zany mahatonga anahy isaky ny 3 andro na 4 andro amin'ny tonga aty. Eo amin'ny 200 sy 500 eo no amorontaoko hividanana anazy aty dia amidiko any amin'ny 100 zany aminay ihany. Za eto zany dia tsy miasa rery fa manana ekipa aho Romenada miaraka amin'ny Martial
dia izay ny mpanara-maso an'ilay akoho izay mirahalahy dia mpahandro sakafonay dia solo fiarahana dia mahafinaritra tsara. Mareta tukata Aninji anara zanako Hachau suativa Ihalaviru di ali rene kweye. Comme tous les autres métiers, pour avoir des bons résultats, l'élevage moderne de poules pondeuses requiert beaucoup de bonnes pratiques, de compétences et surtout beaucoup de passion. Ianao zany rehefa miasa dia mila ianao mitia an'ilay asa ataonao, mila ianao mikiry an'ilay asa ataonao, mila ianao miasa tsara, manao zavatra amin'ny fo, izay no antsika ho tanora. Io rehefa tianao ilay asa ataonao, na inona sarotra rehefa tianao ilay zavatra anankiray mandeha foana. Ny anahy zany rehefa miditra amin'ireo akoho ireo rehefa salama tsara ireo akoho ireo dia efa mahafinaritra azy zay. C'est pareil pour le transport des œufs qui n'est pas toujours évident sur des routes en pavé, car c'est un travail qui doit être effectué avec beaucoup de soin et de délicatesse. Très fier de ce qu'il fait dans la vie, Germain nous lance un petit message. Miasa tena dia asa tsara satria tsisy mibaiko fa ianao patron tenanao fa ny olana zany rehefa tsy mahay mitondra tena anao ohatra hoe irahan'olo anao dia men'olo confiance dia mivadika anao dia ratsy zay. Rehefa nan'olo confiance zany dia apetraka zay zavatra zay tsy maintsy ajainao zay zany. Ali rene kweye. Si chaque année, la période des fêtes comme la fête de Noël, la fête de l'indépendance et surtout la fête des Pâques est le moment le plus profitable pour les éleveurs de poules pondeuses et pour les vendeurs d'œufs comme ils peuvent réaliser de meilleures ventes. En réalité, vous savez qu'à Madagascar, cette filière poule pondeuse améliorée est une filière très porteuse de le marché favorable si l'on veut satisfaire à toute la demande locale. Car il ne faut pas oublier qu'un Malagasy ne consomme annuellement, ne consomme qu'une vingtaine d'œufs par an. Après tous ces beaux partages, j'espère que désormais, vous savez comment les œufs frais de Madagascar sont obtenus. J'aimerais bien remercier tous les participants qui ont accepté de nous partager gentiment leur métier, ce qu'ils font dans la vie. Toujours dans cette optique d'échange, de communication et de partage, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème, pour une nouvelle émission, toujours avec des belles rencontres. Sur ce, portez-vous bien et bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. À très bientôt. Manjap tafe! Rabibi kwa seu fanambalia zao